Diego Suarez, tanàna anisan'ny tena hoe milamina sy madio no voakarakara tsara mihitsy. Ny mponina rehetra mahay mirahina tsara na inona ny finoana na inona. Izay alehanao rehetra ohatran'ny hoe mampilamin-tsaina daholo. Ny tsena mirindra tsara sady feno loko marobe no ireo karazana voankazo. Ny sakafo tena hoe matsiro sady fray tsara be. Ahitana ihany koa ireo karazana episy marobe toy ny lavanila, tena hoe tsara kalitao. Tsy latsa-danja amin'izany ny artisanat, fa tena tsy laingalainga zalahy fa tsara tia Diego aty. Tsika tonga ity amena koa tsika maka samba no sambytsika ty andeha hoany mer d'Emeraude ny feno restaurant be dia be ohatr'izao aty raha ohatra ka hoe te hihinana tsakitsaky kely isany alohany andehanana pita zay. Folo minitra taty aoriana dia laza zao anaingy zay hamakivaky an'iny ranomasina tena nanonja be iny. Adiny iray taty aoriana dia tonga eto amin'ity île ity antsoina hoe Suarez. Dia fantatry lizany ve fa noho loko miavaka be io no maha mer d'Emeraude azy. Be dia be ny zavatra azonao atao aty toy ny manao randonnée kely ka hatraty amin'ity point de vue ity ahitanao ny manodidina ny île Suarez rehetrarehetra. Avelako aloha lizany fa alao za andeha hilomano kely akafia ity ranomasina milay be ity. Vidy zay dia raikitra ny barbecue kely tamin'ny trondro vao nijonoana teo sady natao sakafo atoandro ihany. Dia ohatray zalahy momba ny mer d'Emeraude. Ny andro manaraka dia nitsidika toerana vaovao hafa indray zay natomboka teto amin'ity baobab antitra be ity. Dia avy eo nanao arety teto amin'ny Baie de Sakalava, tena hoe be anisan'ny malaza indrindra amin'ny resaka kitesurf. Dia rehefa avy teto amin'ny Baie de Sakalava zay dia tolo lalana ho any amin'ny Baie manaraka. Zalahy tena trop be ity, tena trop be ity. Tsara loatra, tsara loatra, tena hoe tsara loatra. Isan'izany raha vao tsy mandeha randonnée dia tsy mangaly toerana tena ohatran'ny hoe any Tsingy izany lisana tsy fantako nefa koray le hoe savato anaty rano tsy reny hoe ohatran'ny hoe mahagaga misy an'izao te Madagascar tsara tsara tsy mahagaga fa tsara Madagascar. Jereo hoe izao hoe tellement lesy tena raha nanam-potoana omanjy eo fa saingy hoe tsy maintsy manetsika ary amin'ny Baie de ity. Ity zalahy be manaraka Baie de Pigeons tsara dia tonga ity amin'ny Baie de zay. Eto zay milomano hisakafo sisa dia tapitreto ny randonnée après 1h30 de marche. Tsara be ny Dia sakafo atoandro nakafiany ito trondro tena frais be ito. Zavatra important zalahy dia ny rencontre sur place. Dia avy eo nandeha nilomano nakafiany ity plage tena hoe milay be ity zalahy. Dia nitony dianay naketo amin'ny Cap Minet. Eto amin'ity partie ity indray zay dia ohatran'ny hoe misy bunker kely zany hoe anao urbex kely tsika efa avy tary amin'ny télévision tary. misy an'ity ohatran'ny fort kely tamin'ny andron'ny Français zany izy ty. Saiko na afaka miditra tena tsy fa za
Hitsanga. Sansao. Tsy angamba zao miaramila mijery ny antivanta amin'izay. Je sais pas si on peut entrer, mais je vais entrer quand même. Oui, matazana ny ranomasina océan Indien dia mety ohatr'izao ny ata dia hiakatra ary ambony. Avy eo taty ambany taty akaikin'ny plage Orange misy an'ireto canon be taloha nampiasain'ny miaramila frantsay hiprotégena sy contrôlena ny partie océan Indien. Mbola tazana eto daholo ireo canon ngeda be anankiefatra ireo. Dia tosaizy salahany amarana antsika an'ity épisode faharoa ity dia amin'ny épisode fahatelo indray toerana amin'ny laibe aty avaratra aty amin'ny fotoanantsika dia eo alohan'ity fara mahafinaritra be ity no amarana antsika vidéo aza ity ny mandeha voyage. Peace be.